avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Iksayan extra propra. Ndana tunde vidy zao de zao. Fa io mety be aminao. Antsoray, dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Mila ienany fotony zava-misy vao mahita ny tany fahantrana eto amintsika fa tsy tokony ianona amina tatitra diso indrindra mpitondra fanjakana. Nanao be midina tamin'ny Benetsy indray androany ireo mpitandro ny filaminana avy eo Toliara, mitoby eo amin'ny EPP Benetsy izy ireo hatramin'ny maraina tio. Miverina ny tokona sy ny lanja Sorabavety mitaky ny hanajana ny safidin'ireo vahoaka atao amin'ny komunina Marokarima distrika amin'ny Mananjary androany. Antsohizay ny zava-misy ho ny fanazavana ka antsoavo no ataony tompona andraikitra mahefa. Miverina tazandray ireo mpatory an-dalambe eto Andrenivohitra amin'izao fotoana. Raha toka norarana teny amin'ny toeran'izy ireo nandritra ny fotoana nandraisana vahiny teto amintsika. Tapaka nandritra ny adiny enina mahery ny herinaratra manerana ny Espagne sy Portugal omaly, vokatr'izay hankorontana ny fiainan'olona ny tapitrisan'ny maro. Ny antsiprian'ireo. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoan-datsoratra nondeha no kafana ny fiarahana amin'ity alay ity. Mila ienany fotony ny zava-misy vao mahita ny tany fahantrana eto amintsika fa tsy tokony ianona amina tatitra diso indrindra mpitondra fanjakana. Tokony ialana ihany koa ny fanompoana olona izay miteraka sakana ho an'ny fampandrosoana. Matoan-datsoratra. Iainana ary hita eto Madagasikara avokoa ankehitriny ny lalana ratsy, olona nona, risoriso, fako hoetseroa mamofona sy mandoto tanàna, tsy fanajana lalàna, alatra sy herisetra, mpivarotra mameno ny toerana rehetra, mitoana izay tsy izy ny fifamoivoizana, miasarotra ny fisitrahana jiro sy rano, mitombo isa ny trano sachet sy ireo trano tsy zarizary, ambany ny fahefa-mividy, fiarahamonina mikorontana, tahampafatesana miakatra, tahampiasan'ny zaza tsy ampitoana miakatra andro manalina, mitombo isa ireo mamoy foka mivary lavo sy mamono tena, tahaka ilay teny amin'ny fahasankarana ny maraina teo sy ny maro hafa. Fahantrana ireo ary fahantrany ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay, tsy ampy ny famoronana asa, tsy mazava ny paikady apetraka ho an'ny fampiakarana ny fahefa-mividy, ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, ho fanampiana amin'ny fitaovam-pamokarana, ho fampiofanana ireo tantsaha, kito ifaharan'ny asa fampandrosoana, sy ho fanamafisana ny fandripahalemana ambanivohitra sy andrenivohitra. Manampitrotraka ny fahantrany toe-tsaina ka mahatonga ny olona, hitrosa lava, miankin-doha mandrakariva, tia kely, tia azo vola aingana, tsy manao zavatra tsara, tia ady, manao kolikoly sy ny maro hafa. Ny mahagaga nefa, ininy mpitondra fanjakana tsy hita ireo, ary Andry Rajoelina aza, fa nefan'izao tamin'ny fa 24 aprila lasa teo iny, no tsy nanaiky fa manitra ny malagasy sy ny firenena. Tsy mitovy ho izy ny fomba fandrefesana ny fahantrana, maneran-tany sy ao anatin'ny firenena iray. Ny fasivy ny volana Desambra 2024 lasa teo aza, nolazainy fa betsaka ny mamafy lainga, mametraka tarehimarika momba io fahantrana iainan'ny malagasy io. Betsaka ho izy ireo milaza fampanao gazety ka mandefa sy manaparitaka izany tarehimarika izany. Eo anatrehan'izany, miariary zao fa tsy olombelona tokana no anavitra ny firenena, anaisotra ny vahoaka anaty fahantrana. Tsy izao fitondrana izao no andrasana, ampivoatra ny fiainan'ny malagasy, ka ampandroso ny Madagasikara, na eo aza ilay fanompoana olona ataon'ireo mpombazy amin'ny lafin-javatra maro. Lasa fanompoana olona mantsy no hita eto amin'ny firenena ankehitriny, fa tsy fanompoana tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy. Raha misy ny tena fitiavan-tanindrazana, dia io fitiavan-tanindrazana io no tokony hibaiko ny tsirairay amin'ny asa atao sy ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Mila iainana ifotony ny zava-misy vao mahita ny tany fahantrana eto amintsika, fa tsy tokony ianona amina tatitra diso
indrindra ny mpitondra tahaka ilay zavanitranga tao Benetsy izay milaza sy manao ny lehibe ny mpitandro filaminana ao Toliara fa tsy nisy ny fampiasana basy nandrindra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny vahoaka saingy ny mifanohitra tanteraka amin'izany ny zavanitranga ny aina nateny akanja tsy manam-pitaovana tsy manam-panafody ny hôpitaly mitaky fidinana ifotony izany ijery ny tena zava-misy marina fa tsy ianona fotsiny ihany amin'ny filazana fa ampitomboana ny fotodrafitrasa na ihany koa ny fanenjehana sy ny fanaovana raha-matahora ireo mpitarika sindika isan-karazany. Resabe hatramin'ny androany makasiky ny faneho-kevitra ny filohan'ny repoblika manodidina ny fahantrana eto Madagasikara iny. Fa nanao be midina tany Benetsy indray androany ireo mpitandro ny filaminana vao Toliara. Mitoby ao amin'ny EPP Benetsy izy ireo hatramin'ny maraina teo. Tsy navelandreo ray aman-dreny nianatra arak'izany ny ankizy omaly. Hatramin'ny androany raha ny atao Benetsy tamin'ireo tanàna manodidina manoloana izay toedra raha mafana any an-toeran'izay. Rina fitiavana. Miamafana ny toedra raha ao amin'ny Benetsy, commune Ankiny Malinika Toliara faharoa ny maraina teo. Mpitandro filaminana tamin'ny fiara 4x4 maro no niala tao an-tampon-tanàna ny Toliara ary nihazo an'i Benetsy mitoby amin'ny sekolim-panjakana ao an-toerana. Hatramin'ny orana no ratana, tsy mbola fantatra ny antondiany ireo mpitandro filaminana ireo. Misy amin'ireo mponina no milaza fa hisambotra ireo izay nanakandalana ny alahady teo izy ireo. Ao no manambara fa akaomby no atondi sy sambotra dahalo. Misy ihany koa no mihaihai amin'ny fifandraisany izao fidina mpitandro filaminana izao amin'ny raharaha fitrandrahana ataony tetikasa basy Toliara ka hisambotra ireo rehetra manohitra ny tetikasa. Eo ampiandrasana izay vaovao ofisialy miorohoro ny mponina ao Benetsy sy ireo tanàna manodidina. Nisy tamin'ny ray aman-dreny no nanapa-kevitra ny ampitsahatra amin'ny fianaran'ny zanany efa hatry ny omaly mitoa tamin'ity androany ity ary tsy ampiana zanaka raha tsy miverina amin'ny laony ny toedra raha any an-toerana. Misy ihany koa ireo mponina ny findramonina ny tsomponenana amin'izao fotoana izao no nitahotra ireo mpitandro filaminana ireto. Hatreto tsy mbola voatra ireo olona enina voasambotra mpitandro filaminana ny alahady teo na efa dily laza ny fepotona 420 ora no meno ny fokon'olona. Araka izany miainana tepitepy sy orohoro ireo vahoaka ny toerana amin'izao eo anatrehany ireto mpitandro filaminana maro ao an-tanànany. Ho hitantsika miandalana ny fivoaran'izay raharaha zay fa tsy misy mangarara sy ny vokatra hita mivaingana mikasika ny fametrahana ny Fonds souverain malagasy efa taona mahery aty aoriana. Hoy ny firaisan-moniam-pirenena no niheviny tamin'ity androany ity ho an'ny CCOC manokana amin'ny fametrahana azy mihitsy no tsy mitombona ho an'i Madagasikara indrindra manoloana ny zava-misy sy ny olana sedrain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Tamin'ny taona 2024 no napetraky ny fitondrana ny Fonds souverain malagasy ary efa nankatoavy ny parlemanta rotonta ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana azy ity. Efa taona mahery aty aorian'ny siny manjavozavo tsy misy mangarahara ny loharam-bola ao anatiny, ny fomba fitantanana azy, ny fampiasana ny vola, ny vokatra mivaingana tamin'ny fametrahana azy. Ny orinasa QMM ihany hatreto no nampafantatra fa nametraka vola mitetina 13 tapitrisa dolara mahery ao anatin'ny Fonds souverain raha ny fanambarana nataony ity orinasa tsy miankina ity ny fahatelo ny volana aprily lasa teo. Amin'izao moa zany efa nametraka nisy nomination na directeur général vaovao anivon'ny Fonds souverain kanefa lasa tsy mipetraka indray le conseil d'administration satria le président teo aloha no lasa directeur général. Ilaina nefa ny comité d'administration io mba ahafahana manapa-kevitra momba an'le tetikasa les politiques d'investissement an'io Fonds souverain io. Dia io moa zany no mipetraka koa le resaka fangarahana. Oui. Atohina tsara ny vola izay ho ampiasainy Fonds souverain ahoana ny ahafahantsika olom-pirenena mahafantatra hoe inona tsara les politiques d'investissement, makaiza le vola, inona ny vokatra mivaingana ho azontsika olom-pirenena. Eo zany anisan'ny tokony hoe takitsika olom-pirenena fangarahana bebe kokoa avy any amin'ny fanjakana. Kitapom-bola manokana fiandry eo ampelantanan'ny fanjakana ivelan'ny teti-bola efa voafaritra ao anatin'ny teti-bola-panjakana hanatanterahana tetikasa samihafa raha faretina tsotsotra ny dikan'ny Fonds souverain raha ny tokony ho izy izay vola ambony na ambombava aza avy amin'ny vola miditra sy ny tombony ara-toekaren'ny firenena iray no apetraka ao anatin'ny tahirim-bola-panjakana manokana ahetsika raha misy asa maka ilaina azy. Ny firenena matanjaka no mametraka azy io raha ny fahiteran-tany. Nanamarika ny firaisan-moniam-pirenena fa tsy mitombona ny fametrahana ity Fonds souverain malagasy amin'izao raha ho an'i Madagasikara. Fampiasam-bola mba hisitrahan'ny vahoaka ny lafin'ny fanabeazana sy fahasalamana
ny fanatsarana ny sosialy izao nola raha-pahamehana ilaina maika aminay aloha tia mitombina le fametrahana le fonds souverain satria araka ny lazainao mbola tsy anytsika mbola tsy amin'le hoe fametrahana épargne amin'izao aloha investissement tsy maintsy ampiasaina ny vola mba tokony misitraka resaka fampianarana resaka fanabeazana resaka fahasalamana ny olona mba ahafany mamokatra mba ahafany mivelatra mba misy an'izay hoe développement ho an'ny rehetra izay ary mbola petraka hoe eo le ayay amin'le hoe orinasa mpanjakana no amebena vola kanefa hitantsika fa tsy mangarara tsy manao mametraka mampiatra ny tamberinandraikitra ny orinasa mpanjakana fa izay mbola manontany hoe ilaina marina ve ny souverain amin'izao iainantsika izao voalaza fa ny lafi ny fanamboaran-dalana sy herinaratra no ampiasaina ny fonds souverain raha ny fanazavana azo tsy ilana io kitapom-bola manokana fiandro io anefa raha ireto lafin-javatra roa ireto fa efa misy teti-bola-panjakana natokanao amin'izany takina araka izany ny mangarahara amin'ny fomba fitantanana sy ny fampiasam-bola ao anatin'ny fonds souverain ity mba ho fanta-bahoaka ny tena zava-misy marina ho iatrany ny firaisamoany pirenena pejany toe-karina no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity nahitanina fiakarana mandidina ny 4,700 ny avidiny 11 d'or zany hoe 1,35 grama ny volamena teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tao anatiny herintaona ho an'ny Madagasikara sehatra iray tokony ampiroboroboana ny fanondranana ny volamena raha tia hanatsara ny toe-karem-pirenena sika raha tia handroso amin'izay mila mafisina ny ady atao amin'ny fanondranana ny tsokosoko ho ny mpahy-toe-karina nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity tao anatin'ny herintaona nahitana fiakarana lehibe ny vidin'ny volamena teo amin'ny tsena iraisam pirenena raha manodidina ny 3,704 dolara ny vidin'ny 1 once d'or anaraka amin'ny 3,5 grama tamin'ny volana aprily 2024 atafakatra manodidina ny 7,703 dolara zany ny volana aprily 2024 lasa teo azany hoe nahitana fiakarana manodidina ny 4,9 dolara na mahery ny 4,700 teo eo atao anatin'izay herintaona izay iray amin'ireo fiakarana goavana indrindra teo amin'ny vidin'ny volamena maneran-tany atao anatin'ny folo taona farany antony fototra mahatonga izany tsy fahamarinana toerana eo amin'ny tontolon'ny géopolitika ny tahotra ara-toe-karena sy ny fikorontanana ara-barotra nateraky ny etra napetraky ny filoha amerikana amin'ny fanafanana rehetra ankoatr'izay ny fiainan'ny fahatokisana amin'ny vola sy ny tahirim-bola raha ny fanazavany mpahay-toe-karena androany ny problema nefa amin'izao ny dolara manomboka mampiahiahan'ny olona satria be loatra ny daitiny amerikanina dia manomboka betsaka zany ny firenena te hiverina amin'le hoe talon or hoe tsy ny dolara ntsony no monnaie internationale fa miverina amin'le volamena indray dia ao anisan'izany zany ny sinoa ny rosiana ny inde ny turquie na ny zareo européen rehefa manomboka betsaka koa mividy volamena dia satria zany le banque centrale be da be no mividy volamena dia lasa miakatra ho azy ny vidin'ny volamena eo koa moa ny olona misy an'le matahotra crise économique ny olona crise financière hitantsika fa vao niakatra be vao niteny zany Donald Trump hoe misy an'le droit de douane dia nisy problème teo amin'ny bourse zany hoe marché financier zany somary nitotongana daholo ka matetika rehefa mitotongana amin'ny marché financier dia ny volamena natao hoe valeur refuge zany hoe alohan'ny olona mividy volamena toy izay mitazona amin'ny vola ny en devise na mitazona amin'ny vola ny action na obligation dia izay zany mampiakatra ny volamena eran-tany raha tsy haivina nampiato ny fanondranana volamena i Madagasikara ny volana septambra 2024 noho ny olana mifandraika amin'ny fanondranana ny tsokosoko ny volana martsa 2024 nesorana ny fandrarana ny fanondranana volamena aka ny febroary 2024 niverenana ny fanondranana rehefa nanangana ny guichet unika ho an'ny fanondranana volamena ny fanjakana natao hanamorana ny fanaraha-maso amin'ny fanondranana ara-dalàna nateo izany mbola nisy ilay fanondranana volamena tsy ara-dalàna teo anelanela ny taona 2024 sy 2024 manamarika izany fa goragora ny fampanarahana ireo fitsipika sy lalàna mifehy ny fanondranana volamena eto amintsika aka mampirongatra ny fanondranana tsokosoko antony voalohany kolikoly raha ny tena marina zany tokony malalaka amin'ny fanondranana volamena satria gasy mahantra tsika manana volamena betsaka dia tokony raha manao exportna volamena zany tsika mba mampidy-bola ho an'ireo orinasa dia mazava ho azy mampidy-bola ho amin'ny piasa fa mahatonga le izy no fefena na hoe miferana dia satria be da be le manao exportation tsy ara-dalàna dia io zany no tokony vahana hoe mila mazava tsara hoe zao ny lalàna amin'ny feana azy ary izay olona tsy manara-dalàna dia saziana sarotra ny manao an'le izy nahatonga le sarotra satria
be da be le olona manambola amin'ny volamena lasa manao corruption zany io meny vola mpiasa mpanjakana dia afaka mivoaka fotsiny le volamena na ao amin'ny douane zany na gendarme zany fa raha tena hoe tsy manaikitro tsy miditra amin'ny kolokolo ny mpiasa mpanjakana tsy sarotra mihitsy ny manao mifehany hoe ny volamena mivoaka eto Madagasikara goragora mihitsy ka le fitsipika tokony ho raisina zany amin'ny exportation dia hoe voalohany indrindra aloha tokony olona manana taratasy mazava ny manao volamena zany hoe faharoa misy lalàna mazava hoe zao ny lalàna fanondranana volamena ary zao ny fanaovana exportation des devises zany rehetrarehetra zany efa misy daholo fa eo amin'le fanaraha-maso ny tsy mety ady amin'ny kolikoly ampitsarana ny fanondranana tsy ara-dalàna araka izany ho tokony amafisy ny fitondram-panjakana ny décentralisation no paikady anatanterana izany raha ny fanazavana ity pahay-toekarena ity hatrany tsy vahaolana ary tsy nitondra inona fa vao maika raha fa tianto-karatoekarena ny fampiatona ny fanondranana volamena tamin'izany tokony amafisy ny fanjakana ny paikady hitrandrana ny volamena anatsarana ny toekarena tsy manana finiavana ny anatsara isehatra ny fitondrana ankehitriny raha ny zavamisy aiza ilay ozinina fanadiovana volamena to Madagasikara izay nambarany Andrazely napetraka ny farany taona 2024 teo hoy ny mpanara-baovao. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ality anverina ny tokona sy ny lanja Sorabavety mitaky ny anajana ny safidiny ireo vahoaka tao amin'ny commune Marokarima district amin'ny Mananjary Androany. Antso zay zao zava-misy zao ka manao antso amin'ny tompon'andraikitra mahefy ireo vahoaka sy solombavambahoaka any an-toerana. Ijeriny marina sy ny rariny ary ampitsahatra ny famoahana didy miteraka fikorontanana ao amin'ny district amin'ny Mananjary. Amin'izao fotoana izao Tsiara Soarvelona mitatitra ny fanadidina. Simlamin dia mbola maraina nareo fa miarina dia mbola aketo ndraika sena. Mitohatra amin'izao ny fitokonana nataon'ireo vahoaka ao amin'ny commune Marokarima distrikany Mananjary. Misavorivory tanteraka ny sain'izy ireo no ilay fanalana ny ben'ny tanàna indépendant mifanomba. Maro koa raha ndria Mananjary lany tany an-toerana. Nivoaka tamin'ny fahanginana ity ben'ny tanàna ity androany. Fa nosoesena ny zon'ny vahoaka ny fidy izao zava-misy izao ka tsy azo ekena hoy izy. Ny tenan'izay lany ary nitarika tamin'ny salany Sambony Ratsahivina ary efa nandray ny fahefana maha ben'ny tanàna azy no nalana tamin'ny toerany. Tamin'ny fifidianana ny tenako tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna dia nitarika amin'ny salany Sambony dia ambony 64,55% ary ny candidat Irmara 35,55%. Nangataka disqualification izy fa hoe misy olona niaraka listra tamiko ny sy ny démissionna tamin'ny filasako fidiana. Zay zavatra tsy mari-potitra ary tsy misy an'izany fa zavatra foronina fosiny amin'izao. Dia raha resy tao Fianarantsoa izy dia nampiakatra tany Antananarivo zaho nefa sy avise olona ho tsarainao na i tribunal Fianarantsoa tsy nampafantatra anao hoe nampiakatra ny cassation ny adversaire anao. Ny tany Antananarivo nandray ny dossier sy ny avizena akory na telefona na taratasy hoe misy raha rampisaranao aty Antananarivo. Olona nanao arrosage eto amin'ny tanàna no hita fa nandresy tany Antananarivo. Fisarana ohatry ny aza loatra. Olona mba manana zoa tokony mba nenona. Olona tsy lany atao amboletra ho lany ato amin'ity commune aty. Eo efa nitondra teo anay io e. Ary candidat naraka tamin'ny fanjakana matosy ny fidiny vahoaka misy atony. Mangarara tanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna ka nahalany ity ben'ny tanàna ity sy ireo ben'ny tanàna hafa voakasika ao amin'ny distrikany Mananjary ho ny solombavambahoaka eny an-toerana nefa izao enjehana izao. Ajo izay no ilazana izao zava-misy izao izy ka miantso ny tompon'andraikitra mahefa ny tenany ampitsahatra ny famoahana didy miteraka fikorontanana ao amin'ny distrikany Mananjary amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy ihany ny ataka mahazo anay satria raha niarany tsaraina i maire Marco zay atonkavanako sy i maire Manina ao an-dranomavo zay mbola migadra ao an-kazon-drano Fianarantsoa dia nitovy ihany ka ny didina nahazo an'izy roalahy samby voala tamin'ny toerana maben'ny tanàna azy. Ka eto zahay dia mba miantso anareo mpisara ao amin'ny conseil d'état mba hoaka zay re fizahay tompoko sy nangala bato fa fifidianana taty dia nadio nangarahara ary safidim-bahoaka no nivoaka taty. Aoka sika sy amita bahoaka fa le olona tadiavinareo ho akarina hitondreo reo ane olona efa nilaviny vahoaka taty fotony taty. Ina loatra ny fahotana mahafatana ataonay mifagnomba ka sy zaka ny vavoniniza mahatonga an'izao anso zay rehetra mahazo anay zao. Aoka koa sika mba hifagnaza. Aoka sika mba ametraka an'izay atao hoe etika politika zay atao amin'ity firenena ity.
miandry izay ho toy ny ty raharaha ity ireo vahoaka ao amin'ny komina Marokarima hitohatra ny fitokonana tahaka izao raha mbola tsy miova ny raharaha izy ireo ka mitoy ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka. Tapaka tanteraka ny herinaratra ao amin'ny distrika amin'ny Betioka Atsimo efa ho herinandro zao tsy misy ihany koa ny rano avy amin'ny orinasa Jirama. Mikatso ny toe-karena ary ahina ny olana ara-pahasalamana no io tsy fisitrahana rano fisotro madio io. Hoy ny solom-bavambahoaka ny Betioka Atsimo. Onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Herinandro mahery izay tsy nisitraka herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama ny mponina amin'ny distrika ny Betioka Atsimo. Fijaliana izay tsy vao izao fa efa 7 herinandro zay. Orarora be indrindra ny fisitrahan'ny mponina amin'ity distrika ity herinaratra ao anatin'ny iray andro. Anton'izany ny tompona andraikitra ny fahasimban'ny milina mpamokatra herinaratra ka nirosona tamin'ny fifandomiasana eo amin'ny isam-pokotany sy isaky ny komuna amin'izay fahazoana herinaratra izay. Amin'izao io tapaka tanteraka io. Dia amin'izao fotoana izao tsika miteny izao zany tapaka tanteraka ny herinaratra ao an-tampon-tanànan'ny Betioka Atsimo. Zany hoe zany tsisy jiro tanteraka Betioka. Dikan'izay rehefa tsisy koa ny mandeha, rehefa tsy mandeha koa ny herinaratra dia tsisy koa ny rano satria ny pompe izay mampiakatra ny rano hosotroiny mandeha amin'ny Jirama zany dia pompe électrique ihany koa zany sady amin'izao tsika miteny izao zany efa ho 5 andro tsisy jiro, tsisy rano tanteraka ny ao an-tampon-tanànan'ny Betioka Atsimo. Ny ao Beza zay mbola ao anatin'ny distrikany Betioka Atsimo ihany koa dia tsy mifanalavitra amin'izay fa efa manao ny délestage tournant ihany koa zany ny Jirama ao an-tampon-tanànan'ny Beza ary tsy fela koa satria efa reraka satria mifampiantso amin'ireo tompona andraikitra efa reraka dia reraka koa ilay groupe tsy fela koa zany dia mety hiditra amin'izay fahatapahan-jiro tanteraka izay ka. Mijanona ny sehampiarina ho an'ireo tsy manana ny fahefana hampiasa groupe électrogène fa iraisan'ny rehetra ny fahatapahan'ny rano vokarin'ny Jirama. Ny rano zany dia misy vovoa nataon'ireo ONG zay zany no ampiasain'ny olona na olona koa olon-tsotra manao vovo dia iny zany no amidiny mony azy dia zay no ataon'ny olona amin'izao na maka rano amina renirano na rano mihandrona taorina ny fandalovany cyclone. Misofrira ihany koa zany ny mpanao taozavatra, ny hôtely fandraisam-bahiny sy ny sisa. Eto zany dia manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny Jirama fa indrindra ianareo namana député ihany koa mba ndao mba samby hiaraka hiantsoantso an'izay hoe tsy fahatombanana ny mahakasika ny Jirama zay. Nareo zay milaza fa Madagasikara tsy maintsy mandroso, Betioka tsy maintsy mandroso nefa tsy misy olona ngamba afaka hiandrandra fandrosona ao anatiny aizina. Tsy mbola hita mazava treto ny fanarenana ireo fitaovana simba antony anairan'ny olom-boafidy any an-toerana ny fandraisana andraikitra aingana. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendvety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny filanjana sora-bavety nataon'ireo mpivarotra tetsy anosy izay manohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny toerany amin'izao fotoan'izao aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharofo no anarantsika ny antsiprian'izay. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrina 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrina 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Extra propre Dinarale vovtsavony Extra propre Raha qualité izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Mbola savony io no tena tsara Extra propre
enoy ity misy vaovao atolotra ho anao ity ny savony vaingana ny fiasany tegna haingana mora manala loto rana salamba tonga de mazoto savony vaingana io mandratra tsara tasy rehetra to de miala tsara kalitao mety be aminao rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy tenenry rehefa mandeha amin'ny épicerie e ikisa fotsy tenenry e ikisa io le savony vaingana fotsy io tena mety amin'ny raha fotsy eo ikisa ihany ny extra propre ndana tonga de mividy zao de zao fa io mety be aminao manana nofinofy ianao eto zahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bray de Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa telo etsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany zahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Bray de Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity. Lanja Sorabavety ireo mpivarotra manohitra ny fanalan'ny commune azy ireo tsy hivarotra eo anoloany radio Anosy amin'izao fotoana izao. Nofitahany be ny tanàna n'Antananarivo izahay ho ireo mpivarotra. Nesoriny izy ireo mialoha ny fandraisana vahiny ary nampanantenaina fahaverina hivarotra an'izao mady lasa teo. Saingy tsy afaka mivarotra hatramin'izao. Tojondrina tahino mitatitra ny antsy prian'izay. Ny Lanja Sorabavety manohitra ny fanakanana azy ireo tsy afaka hivarotra eo anoloan'ny fiantsonana radio Anosy ireo mpivarotra androany. Isorina tsy misy fiapetra sy vahaolana raisin'ny mpitantana mifanaraka amin'izany ho ireo mpivarotra. Nampanantenain'ny commune izy ireo fa miala aloha mandra-pahavitan'ny fandraisana ireo vahiny ny herinandro lasa teo ka afaka miverina rehefa tapitra ny fivirina. Nizy mateo izy ireo no tokony miverina saingy hatramin'ny androany mbola voasakina tsy mahazo mivarotra. Nanomboka tsy mivarotra zay ny tamin'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena vahiny dia nesorina teto zay ny azoma alohan'ny atongavany dia tsy navela mivarotra zay fa ny teny taminay teto ireo atao mibirao an-tsena ny fivondronana isan-tsokajina zany ny teny taminay hoe tsy afaka mivarotra aloha nareo mandra-pahavitonga ny vahiny fa aprian'izay nareo miverina mivarotra indray azonao dia niandran'izay fotoana izay zany zay dia tonga le azoma teo dia nandeha hoe hivarotra izahay rehefa tonga teto nefa izahay dia indro ninona ny hitanay fa ireo fivondronana sy municipal no hitanay teto dia tsy namelanay mivarotra izy amin'ny antony dia tsy fantatra loatra aloha treto. Niditra ny tsehatra nandrava ireo mpivarotra ny polisy munisipaly androany. Na tsy ary tena ho nofitahan'ny commune ireto mpivarotra noho ilay fampanantenana nataony fa afaka miverina mivarotra rehefa vita ny fandraisana vahiny. Voafitaka ihany koa izy ireo noho ny fampanantenan'ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoana ny fampilezakevitra ny amin'ny andaminana tsy analana azy ireo hoy ny fanazavana. Lasa mosary izahay dia araka le soratra hoe mabe dia tsy anaiky izahay satria kibonay tena mila sakafo tompoko zay tsy anasa mihoasa ary zay rehefa tsy tianao hivarotra amoron-dalana dia mangataka zay hoe miasa amin'ny fotoana aingana satria le izy raha ohatra hoe amin'ny fotoana hodiniana ny kibo tsy miafaka mandinika tompo. Nisy ihany ny zavatra kely zany araka ny mampitandro filaminana anazy satria rehefa mipetsaka zany izahay ka nangorona ny entanam-panajana dia mbola nisy ny mpitandro filaminana ny sitina lizy tao anatin'ny toerana rehefa tsy tokony hisintomana anazy tsony dia izay zany le atao anatina depôt le izy. Androany takiny ireo mpivarotra ny famerenana azy ireo hivarotra indray. Manodidina ny 200 eo ireo mpivarotra amoron-dalana voakasiky ny fanesorana tsy aivona fa zaridaina ity toerana ity mialohan'ny lasa tsena azy ary amin'izao misy trano vify sady mafy miorina ihany koa.
iverina ny toliara vetivety fa lafo mba vao hafa ntotosaina omaly tao amin'ny lapany fitsarana rabola toliara ny tatitra pabe maso rabola 3 mikasika ny fitantanana ny volam-panjakana nisy ihany koa ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna sy ireo mpisehatra eny anivo ny komuna rehetra tao anatiny faritra atsimo andrefana bonhomme Élisée Koltoliara. Ny ompana amin'ny fitantanam-bola panjakana ny tatitra arabola farany natao ny fitsarana arabola eto Toliara. Anisan'ireo nojerena manokana tamin'izany ny fitsirihana momba ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra, ny fivezivezin'ny omby, ny kere any Antsimo, ny sehatry ny Jona, ny fanarahamaso ny toromarika nomena ny orinasa Jirama ary ny asan'ny fitsarana arabola manokana. Ny lalàna no manery ny fitsarana arabola anao ny tatitra toy izao raha ny fanazavana ho fanomezana tamberina ndraikitra sy ho fampafantarana ny vahoaka ny fomba fitantanana ny volam-panjakana. Mazava-dehibe ny antony anaovana tatitra ohatra izao dia lalàna efatra sy roa arivo ohatra enina amby telopolo no milaza fa manao tatitra ny fitsarana momba ny compte na cour des comptes aty anivon'ny faritra dia ny tribunal financier no misahana izany. Raha izay faharoan'izay dia anaovana ny tamberina ndraikitra koa eo anivon'ny fitsarana satria nomeny lalàna anao tatitra ampafantatra ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny volam-panjakana dia tamberina ndraikitra koa io ho an'ny mpitambolam-panjakana. Ireo mpitambolam-panjakana ireo dia tompona ndraikitra voalohany amin'ny volam-panjakana izay tantaniny ka noho izany dia ireo no tsarainay voalohany ny asan'ireo ka ahitana hoe nety sa tsy nety ny fitantanam-bola panjakana dia tamberina ndraikitra ho an'zareo koa izany. Ao anatin'ny komina maro miseho amin'ny fomba samihafa ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ka tsy vitsy ireo tompona ndraikitra voasazy amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny komina ambonivohitra sy ny komina ambanivohitra sokajy voalohany dia ny matetika ny trangao zany ny fandaovana ny tambokarama ho an'ireo mpanolotsaina na dia efa nazy fiofanana zareo trésorier sy ny percepteur principal reo dia tratra ihany amin'izay fandikan-dalàna zay satria ireo ben'ny tanàna noho ny lafiny ara-politika sy ny tsindry dia tsy feno ny antota-taratasy tonga any amin'ny percepteur principal. Fa raha ohatra ny amin'ny commune rurale de deuxième catégorie araka nazavaina teo reny zay ny matetika mahatonga n'izay sazay dia sadasada araka voalaza teo ny lalàna zay navoaka ny ministèren'ny finance satria tsy feno tanteraka ny lalàna ao anatiny ao dia ireny hitatsika araka ny tatitra ny lazavaina teo fa misy ny pièce justificative zay ampiasaina zany samihafa no ampiasain'ny commune nefa raha ihany ny commune eto Madagasikara. Ho sitrin'izany niara-ny asa tamin'ireo mpiara-mambonantoka aminy ny fitsarana arabola eto Toliara ka nanofana ireo tompona ndraikitra sy mpitantana eny anivon'ny komina. Tanjon'ny fiofanana ny hampitombo ny fahalalana momba ny fitantanana mangarahara sy mifanaraka amin'ny lalàna. No tanterana androany ny lanona mpanokafana ofisiala ny feonambe iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Feonambe izay tontosaina eto Antananarivo mandritra ny 2 andro ary toana ny asa Madagasikara manokana. Maherin'ny 50 ireo vehivavy lehibe na orinasa vahiny avy amina firenena 20 mandray anjara. Fifambizarana trakefa, fifanankalozan-kevitra ary fikonan-doha samihafa tafiditra anatin'ny fandaram-potoana avokoa fanampanazavana mikasika izay. Ny aloha dia ny fifanankalozana, ny fifandraisana, ny fampizarana ny fahaiza-manao, fa ihany koa ny fahafahana ireo vehivavy eto Madagasikara mifandray mivantana satria raha ohatra ka comité mondial ohatran'izao any ivelany dia fa tena hoe misy vola betsaka andehanana sy andraisana anjara nefa nireo mondial reo tonga eto amintsika. Iazonan-tsira be vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Niteraka savorivory teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny federasiona ny dia ara-panatanjahantena sy ny 5 ady eto Madagasikara. Ny fividianana izay natao tao Antsirabe androany. Nisy tamin'ireo mpikambana izay filohan'ny ligue paritra eo anivon'ny federasiona no tsy navelan'ny fidy ary nametrahana mpitandro ny filaminana teo alohan'ny toerana izay nanaovana ny fividianana androany. Andrindrina Rendriamiarysokolo Antsirabe. Ndreny vohitry ny fatrovaky nakaratra ny voasafidina indray ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona ny dia
ara-panatanjahantena sy dia mihaja eto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity, izay notanterahana teto amin'ny efitrano malalaka ny Ivotika teto Tsirabe androany talata 7 ny volana aprily 2024. Mialohan'ny fotoana nanatanterahana ny fifidianana dia nisy ny savorivory izay niseho teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ity federasiona ny dia ity. Nisy tamin'ireo filohan'ny ligy avy amin'ireo faritra eto Madagasikara no tsy nahazo niditra ny efitrano nanaovana ny fifidianana ary tsy nahazo ny fidy ihany koa. Tsikaritra ihany koa fa ny fifidianana dia tsy nahazo natrehan'ny olona hafa fa ao anaty efitrano mikatona ary nosakanana mpitandro filaminana ety ivelany. Raha ny fantatra dia misy 7 ireo kandida izay nifaninana tamin'ity fifidianana ity ary misy 17 ireo ligy paritra nyity eto Madagasikara. Ny fidy tamin'ireo no nahazo alalana ny fidy nandritra izao fifidianana izao ary ny 9 ambiny kosa dia tsy nahazo niditra ny efitrano nanaovana ny fifidianana. Manoloana izany dia matsiaro voailika ireo filohan'ny ligy izay tsy afaka nifidy ireo ary samba noho izy ireo no nisy fifidianana ho filohan'ny federasiona teto Madagasikara no nisy sivana tahaka izao. Tsy nomenako vocation zay tompoko. Ny mahagaga zany fa ny zavatra ao anatin'ny lalàna manan-kery zany amin'ny rafitra ara-panatanjahantena rehetrarehetra zany dia rehefa hifidy ny atao hoe federasiona dia ny ligy no asona ary ny ligy no tokony mpifidy. Tsy nanao fampiatsona izy tsy nampandre hoe izy fifidianana fa tonga dia hoe tsy mahazo ny assemblée générale. Nefa zahay dia nanao fifidianana tany anivon'ny faritra, nisy ny fifidianana section, nisy ny fifidianana zao mandeha tsara, manana taratasy mazava tsara zany zahay tsy fantatra hoe inona zany le antony fa misy tsy fanarahan-dalàna zany zany zavatra zao. Eto amin'ity toerana ity no anaovana izany fifidianana izany ary dia ho atao ao anaty efitrano mikatona ilay antsoina hoe huis clos le izy. Izay zavatra somary mahavariana satria raha ny lalàna fédéral tompoko dia azo atrehany rehetrarehetra izany assemblée générale élective izany. Faharoa, tsy nisy ny assemblée générale ordinaire izay nivorian'ny ligy rehetrarehetra fa tonga dia mandingana moa zany ao anatin'ny ingérence tanteraka dia tonga ao anatin'ny élection tsika amin'izao fotoana izao. Manaraka an'izay ihany koa dia tsy avela miditra ireto namana ligy izay tonga eto nefa dia manana certificat de conformité ara-dalàna dia nilazaina moa zany rareo fa défaillant, inona le lazana azy défaillant hoe tsy ny participer hono tamin'ny activité ny fédération tamin'ny fotoan'androny. Kanefa na indray mandeha raha ilay fédération tsy nandeha minamangy an'ireo olona ireo tany même visite de courtoisie. Tsy misy mifangaraharaana ary mampisarabazan'ireo mpandiny fihetsika ataon'ireo tompon'andraikitra hoy ireo mpikambana izay tsy nahazo ny fidy nandritra ity fifidianana izay ho filohan'ny federasiona nyity eto Madagasikara ity. Manjaka ihany koa ny kolikoly ho hiatrany ireto farany ka manaitra ny ministera tompon'andraikitra. Tsisy fangaraharaana zany ary lasa kobosoroka hozy izy niany satria inona moa zany antony tsy ampifidinanay nefa io mazava tsara certificat de conformité maha président ligue anao. Inona zany raha ny tokony zany tokony tonga eto zany ary izy koa ny tsy sahay miseho hoe zahay manaka iza zany manakana hidra fa tonga dia mpitandro filaminana anao lefa ao zavatra tsy mety zany. Iza zany le manakana rehefa ohatra ka tena olona dia hoe zaho manakana dia ataovy sonia le liste dia hitana hoe rity za manao fa any ambany dia tsy mety zany zavatra zao. Ianareo tompon'andraikitra mahefa, ianareo tompon'andraiky mpanjakana, fantatray fa misy ny baiko. Ny fantatray dia manimba ilay taranja dia ary mahamenatra satria le dia lazaina fa dia mihaja sy ara-panatanjahantena kanefa le toe-tsaina entina ao anatin'le izy zany dia toe-tsaina tsy mihaja mihitsy ary misy kolikoly avolenta ihany koa ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay. Ankilany dia nanomboka ny fifidianan'ireo mpikambana izay nahazo lalana tao anatin'ny efitrano izay nahitana mpifidy miisa 7 natrehan'ny talepatritra ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena taty atoerana izay niditra ny tsaitsaika tao amin'ilay fifidianana ary dia voafidy tamin'izany Andriamatora Andrianarisora Ijamanitra izay efa filoha teo aloha ihany no hitantana indray ity federasiona nyity eto Madagasikara ity. Laza ity farany fa lamina amin'ny ankapobeny fizotro ny fifidianana. Ao anatin'ny code électoral sy ny statut misy ny signerie misy ny ligue défaillante. Pendant le mandat écoulé. Ny mandat écoulé no mitondra azy avy eo. Fa tsy hoe taitra dia andeha hanao conformité nefa ligue natory. Ny ligue natory ao tena natory. Mbola mifampiantso amin'ireo hoe matory ny ligue. No tombony ho an'ny ligue active conforme au niveau fédéral ary conforme au niveau ny ministère ireny kosa ny atao hoe ligue active. Normal be mahazo convocation manana droit hivoty ny atao hoe défaillant dia matory aloha izy zany dia mba atoriana eo fa afaka velomina izy avy eo miaraka amin'ny fédération satria miainga avy amin'ny fédération daholo ny code électoral sy ny zavatra
rehetra. Araka izany dia totosa teto amin'ireny vohitry ny fatrovakinankaratra ny fifidianana ny filohan'ny federasionina ny dia ara-panatanjahantena sy tia mihaja ary misy ahenina ireo ligy avy amin'ny faritra hafa no tsy afaka nifidy nandritra ity fifidianana ity izay notanterahana teto amin'ireny vohitry ny fatrovakinankaratra. Andrindrina randria miarso no nitatitra an'izay fanadiadian'izay fa miemitra ny tanàna n'Antsiranana nanomboka tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Mivangongo ny fako tsy misy mikarakara ihany koa ireo foto-drafitr'asa samy hafa ny jiro tapaka lava. Manaitra ny fitondram-panjakana manoloan'izay ireo mponina ny antoerana ny fiarahamonim-pirenena izay niditra antsihatra nanadio ny tanàna ary nanentana ny mponina indray andraikitra manoloana ny faloton'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Stanio Bezara, Kolo Antsiranana. Tsy mbola milamina ny fiandidianan'ny tanàna n'Antsiranana mandraka androany. Vao maika niteraka olana samihafa ny fisoran'ny fanjakana tamin'ny fanendrena PDS. Maloto ny tanàna, tsy misy mandroaka ireo fako araka ny fitarainan'ny mponina, ny fahatapanerinaratra etsy andaniny, tsy voava hatramin'izao. Tao fifidianana ny andry mitondra andry kiraha matimaty jiro sanana rano tsy diro mijaly vahoaka tapitana zay dego Antsiranana. Dia hoe makasara ny tanàna foana zay mba mboary dia délestage rano tsy diro mpandatory rano mamy mandeha tonga 3-4 jours mandeha koa karaha akory ma zay mijaly jiaby sahirana ireo mety sorosoly vatagna aminazy vahoaka madiny sahirana tsy hitako misy fiovana tena tsy hitako feky. Fahitako izy amin'izy taloha ndraiky izy amin'izy io ty tamin'izy taloha zegny madio sady milamy fa amin'izio ty zegny maloto. Fanjakana efa doko tsy mijery loatra. Miantso ny fitondram-panjakana maefa andray ny andraikiny manoloana ireo olana maro ao amin'ny commune Andrenivohitra Antsiranana ireo mponina. Ny fahatapanerinaratra izay miamitombo isan'andro ny faharetana izany eto an-tampon-tanàna nefa tsy misy fanazavana mazava avy amin'ny orinasa JIRAMA. Eo anatrehon'ny faloton'ny tanàna isoroana ny aretina samihafa hoateraka izany nanatanteraka fanadiovana teto Andrenivohitra Antsiranana ny firaisampo-pirenena sy ireo fikambanana tsy miankina ary narany fanentanana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny programme Etsika Valor dia programme iray programme environnemental izy io afana manetsiketsika ny fampianarana momba ny tontolo iainana na ny éducation environnementale eny anivon'ny sekoly sy eny amin'ny manodidina eto amin'ny fiarahamonina moa zany. Dia anisan'ny tanjona anankiray ao anatin'ny tetikasa ihany koa moa zany ny mba ampiroborobo ny économie circulaire eto amin'ny ville de Diego Suarez. Taona vitsy sy lasa izay isan'ny tanàna madio sy modely teto Madagasikara i Antsiranana. Amin'izao miparitaka eny ny fako ary ireo voaangona ihany koa tsy misy paka. Ahitana izay falotona izay ihany koa ny moron-dranomasina izay toerana mahasarika mpizahan-tany. Mandray ny andraiky ny firaisampo-pirenena fa miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mponina hitondra vahaolana manoloana izao fiemorany ny renivohitra n'Antsiranana izao. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Tapaka nandritra ny adiny 9 mahery ny herinaratra manerana ny Espaina sy Portugal omaly. Vokatr'izay ankorontana ny fiainan'olona ny tapitrisa maro. Tsy nandeha metro, ny jiro telo loko ary tapaka hatramin'ny connexion sy ny maro hafa. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony fahatapahany herinaratra tamin'ireo firenen'ireo. Raha ireo mponina fikorotana ny atmosfera fiakaran'ny maripana sy ny sisa no heverina izy ireo ho anton'izay. Ny Prime Ministre Espaniola izay namory ireo tompon'andraikitra voakasika hatrany manoloana ity tranga ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany n'aiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
antso ray dia tonga manantona anao izahay iadalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté ny vavao Xa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.